Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tanatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao moa anaraka izany hatramin'ny farany. Ireo lohateny isan'ny isongadina no ampahafantarana anao mampanahy ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara raha ny doing business nivoaka farany teo masy nojerena dia laharana fa 370 no misy any Madagasikara. Naparitaka nanomboka tamin'ity androany ity kosa ny lazahadina amin'ny CPE ho an'ny eto anivon'ny train Analamanga. Spam io indray no karazana fitezam-batana vaovao azo ny sokady sy taona rehetra atao. Avy hatrany ary isika dia iroso hiditra ao anatin'ny matoateny vaovao atsika nasongadinana indrindra ny lafiny ary atoekarena tsy maharisika ny mpampiasa vola ny mampiasa ny volany eto Madagasikara raha ny voalazan'ny Banky Iraisam-pirenena na ombieny. Nampatsaihivin'ny avy eo anivon'ny Banky Iraisam-pirenena moa omaly fa laharana fa 370 no misy ny firenena malagasy raha ny doing business nivoaka farany no jerena. Tokony hatsaraina ny tontolon'ny fandrarahana eto amintsika mba handrisika ireo mpampiasa vola raha ny voalazan'ny Banky Iraisam-pirenena ao anatin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Madagasikara pour un dialogue sur les enjeux de développement izay nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly. Raha ny doing business nivoaka farany teo no resahana dia laharana fa 370 no misy ny firenena malagasy raha eo amin'ny laharana 70 no misy any Maurice, 70 ny Afrika Atsimo ary 70 ny Vietnam. Raha ny hevitry ny Banky Iraisam-pirenena dia maro amin'ireo orinasa eto Madagasikara no tsy dia tsara ny toerana misy azy eo amin'ny resaka fifaninanana na ihany koa misy ireo sakana izay manakana ilay seha-piarina tsirobirobo na hiteraka asa. Manampy izany raha ny voalaza ny krizy izay lalovan'ny firenena izay nampiana ny fahatokisan'ireo mpamatsy vola. Misy ireo izay manafoana mihitsy ny tetikasany sy ny mitodika ny amin'ny firenena hafa indray. Anisan'ny olana ihany koa raha ny voalazan'ny Ramatoa Alebridi, country directeur ny Banky Iraisam-pirenena, ny resaka fodo-drafitr'asa, ny fahasarotana eo amin'ny resaka fahazahoana tany sy fahazahoana famatsim-bola ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany. Na sy ny resaka ihany koa ny tsy famarina toerana na ny instabilité macroéconomique sy ny olana misy eo amin'ny resaka fitantanana. Tokony atao lahara-pahamehana raha ny voalazany ny famerenana ny fahatokisan'ireo mpampiasa vola izay mitaky famarina toerana eo amin'ny sehatry ny lalàna. Ny tena takiana raha ny voalazany country directeur ny Banky Iraisam-pirenena dia ny finiavana politika ampiena ny fiadiana tombontsoa sy ampiroborobo ny fifaninanana eo amin'ny seha-piarena misongadina eto amin'ny firenena.